5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Salandra tompoko lasy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany elana tsy moa tamin'ny fahatarana sy ny fitapahan'ny fahitalavitra Kolo TV tamin'ny ity alindalina ity noho ny olana ara-teknika izay avy amin'ny resaka herinaratra fa toizantsika avy hatrany amin'ndotsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia mizara roa mazava ny vahaolana izay apetraka amin'ny fanjakana entina anampiana ny tanora eto Madagasikara raha nambarany filoham-pirenena tamin'ny ity androany ity ny fanoizana ny tetika safiarina feo ihany koa ny fametrahana ivitoeram-panofanana manerana ny renivohim-paharitany Michel Arnardo. 70 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara ny tanora. Misy sokajy maromaro anefa ny olana sedrain'ireo tanora. Isan'izany tsy fahitana ny lalana asa rehefa vita ny fianarana. Amanarivo izao vao mivoaka teo vao diplômé vao teo izay nefa ny vitsy kely no afaka tena miasa avy eo sy tafiditra anatin'le secteur du travail satria tsy ampy asongadina keto ny tsy fandraisana ny inexpérimenté satria anatin'ny offre d'emploi rehetra au moins 3 ans d'expérience, au moins 5 ans d'expérience, c'est nefa ny tsy afaka hoe sady tanora no afaka sady to dia mana 5 ans d'expérience fa samy débutant daholo sy expérimenté daholo sika une fois dans notre vie. Dia zay zany no solution omeko hoe tokony mba hampisisika petraka izay au moins anaty entreprise une obligation hoe mandray inexpérimenté sy débutant junior mba ahafahan'le mpianatra miditra anatin'le sehatra professionnel. Isan'ny olana sedrain'ireo tanora ihany koa, indrindra ireo izay any amin'ny faritra ny tsy fahatongavan'ny fampandrosoana ny tanora ny fotony. Be ny tanora mangataka fampiofanana satria norinasako anisan'ny karakara fampiofanana ho an'ny tanora any amin'ny distrikana Parafaravola, distrikana Andilamena nefa ny ana vidéo projecteur ary tsy misy any an-toerana. Tsy misy ihany koa ny enti-manana eo amin'ny tanora. Ka ny vahaolana tianay hoaroso ao anatin'ny lalàna 2015-38 misy an'le politique nationale de la jeunesse amin'ny andininy fahasivy-ambinifolo misy an'le hoe conseil de la jeunesse, conseil national de la jeunesse, conseil régional de la jeunesse, conseil communal de la jeunesse izay mampivorona ireo fikambanana tanora rehetra eo anivon'ny commune, eo anivon'ny faritra, eo anivon'ny firenena. Angatany tompoko ny ametrahana an'io conseil national de la jeunesse io mba ahafahan'ireo fikambanana tanora rehetra mampifantoka hoe misy fikambanana ry amin'ny fokontany izao mangataka fampifanana mikasika an'izao. Iray amin'ireo vahaolana naroso ny filohan'ny repoblika ny tetika safiarina entina hanampiana ny tanora eto Madagasikara. Tohizana ho izy ny fanampahariana izay tetika sa izay manerina ny Madagasikara. Ny tetika safiarina izay tao anatin'ny roa taona na ahafahana nanome famatsim-bola amin'ny tetina 800 miliara ariary ho an'ny tanora. Tetika safiarina dia manampy an'ireo olona rehetrarehetra izay mpisehatra eo amin'ny fiompiana, eo amin'ny fambolena, eo amin'ny fizahatany, eo amin'ny asatanana sy ny zavatra maro isan-karazana. Izany hoe samba ny teto amin'ny firenena vao nisy an'izany. Marina fa tsy nahazo daholo ny tanora rehetrarehetra fa za kosa dia afaka miteny androany hoe be dia be ny tanora izay niavy teny ao anatin'izany satria ny asa nateraka io 208 milliards d'ariary io ankehitriny tao anatin'ny telo taona fotsiny zay dia 140 000 emplois no zavatra asa zay nofikarany zay famatsim-boly zay 7000 hectares ny fambolim-bary vaovao namena tany le olona, namena fitaovana le olona, namena masom-boly le olona. Ankoatra izay, nilaza ihany koa ny filohan'ny repoblika androany fa isan'ny vahaolana ho apetraka entina misoroka ny tsy fananan'ny tanora asa ny fametrahana isaky ny renivohim-paritany, ny ivitoeram-panofanana na ny centre de formation professionnelle. Olana voalohany moa zany dia fametrahantsika ny fiarina.
Vaolana faharoa dia ny anaovantsika ny resaka fanofanana na ny resaka formation professionnelle. Ary izy io dia ho ataontsika ngeza be manerana ny renivohim-paritany rehetrarehetra. Dia ny ataontsika amin'izay dia amena fiofanana fohy le ankizy. Zany hoe fiofanana carreleur, maçon, électricien, manao sakafo ao anatin'izany, manao zaitra. Atombotsika afaka roa volana io satria efa manomboka an'izany tsika. Misy toerana ngeza be ohatra hoe ampianarana ny olona fotsiny manjaitra. 1000 isaky ny miditra ny olona ampianarana zaitra. Rehefa vita ny zaitran'izy ireo dia atao manao stage izy ireo. Vita ny stagen'izy ireo dia ny fanjakana ihany no miantoka ny fividianana ny blousen'ny olona ohatra hoe ny mpampianatra rehetra eran'ny Madagasikara. Rôle ny anao azy. Ny blouseny eny amin'ny sehatry ny fahasalamana zareo ny anao anazy. Ny olona rehetrarehetra zany izay miasa momba ny maçon dia atao obligatoire satria be dia be ny asa ataontsika manerana Madagasikara ny fanaovana sekoly, fanaovana hôpitaly sy ny karazana, dia tsy maintsy mandray an'ireny ankizy ireny hiasa amin'ireny izay olona mahazo tsena mpanjakana rehetrarehetra. Notontosaina androany ny antsika tanora mandrafitra ny hoavy izay nita fa n'ireo tanora avy amin'ny faritra manerana ny nosy tamin'ny filohan'ny Rajoelina. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny fidirana Madagasikara tamin'ny initiative régionale Youth Connect Afrique. Ankoatra ny tafaniarahana tamin'ny filoana ny taloka du président, nisy ihany koa ireo famelabelaran-kevitra maro izay niompanana tamin'ny loha hevitra enina, ny chaîne de valeur, ny fambolena, ny asa, ny mpiara-miombonantoka, ny success story ary ny indostria ara-kolotsaina. Isan'ny vaovao-misongadina ihany koa dia mangataka ny amerianan'ny fanjakana malagasy ny vola mandidina ny ray faingo $7 nampiasaina tamin'ny tetika Sapagoz mialohan'ny fahatelon'ny volana Desambra ho avy izao ny banky iraisam-pirenena. Vola io izay tsy fantatra mazava nampiasaina azy tao anatin'ny tetika rehetra rehefa nataony audit ka tao Andriatsilavo. Vola manodidina ny 9 miliara sy $700 tapitrisa ariary na mihoatry ny 7 sy $1 no tsy maintsy averin'ny fanjakana malagasy mialohan'ny fahatelo ny volana Desambra ho avy izao, araka ny fangatahana navoaka ny banky iraisam-pirenena androany. Vola izay nampiasaina tao anatin'ny tetika Sapagoz tsy nanaraka ny dingana takin'ny IDA eo amin'ny fomba fitantanam-bola izay nisoniavy ny Madagasikara ary tsy fantatra mazava ny nandaniana azy rehefa natao ny audit. Nandritra ny fitantanana teo anivon'ny orinasa Jirama ny taona 2024 sy 2024 no nahitana io tsy fahatomombanana io. Raha tsy ahivina, nangataka ny orinasa Jirama hanao audit momba ny tetika Sapagoz ny banky iraisam-pirenena. Natomboka io audit io ny volana Aogositra ka nahitana fandaniana tsy mifanaraka amin'ny fepetra takin'ny IDA ka izao ny afara tamin'ny fitakiana amin'ny fanjakana malagasy amerenana ny vola izao. Ho fanatanterana izany, nilaza ny banky iraisam-pirenena fa afaka alohan'ny fanjakana malagasy avy hatrany io vola io. Ankilany, nangataka fanamarinana ihany koa ny IDA ka hanomeza ny fanjakana malagasy antota taratasy misy ireo fitaovana nampiasaina ivelan'ny tetikasa. Ho raisy ny banky iraisam-pirenena ho toy ny fanitsakitsahana ny fanarahana natao ny tsy fandoavana ny vola ho anatin'ny fotoana voafetra. Tahaka izany ihany koa ny tsy fanarahana ireo fepetra takin'ny IDA mialohan'ny fahatelo ny volana Desambra. Asa maro kosa no vita sy andalam-panatanterahana amin'ny alalan'ny PDF 1 ao renivohitra Toliara. Nisy androany varavarana misokatra mahakasika ny lamina tany antoerana. Namafisy ministra tompona andraikitra androany fa anatin'ny famolavolanan'ny PDF 2 ny fanjakana malagasy ankehitriny miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka miantarandriana eo. Tahaka izao ny tsena eto amin'ny bazary be an-tampon-tanàna ny Toliara ankehitriny. Zara raha misy tafo, simba ny foto-drafitrasa. Rehefa avy n'olo ny tena mizaly be tsy mandeha ny varosinay, ny tafonay, lohaky, tsy miditsy amin'izay le client. Tsenanay ny olona matasy hikebona ny hazo, ny kanky. Laha ohatra zany miditsato ny olo hoe sendra rivo sy misy orana, tsy afaka miditsato satria matasy ny kibona ny hazo miaraka amin'ny tôly. Dia an-tsaina sanatria dia tsy misy lagno misy zany tena tsy mandeha. Dia tamin'ny orana iny sao dia fisaliana be ho ny vahoaka rehetrarehetra. Ho ny Toliara pa ny tolo andro vasary ato zany.
fa sakanavaka na hoan'ny ray tsirairay na hoania dia mila fagnapaina satria aminay hoe zavatra ipaina fagnambarana ny basary ato zany. Iray amin'ireo avaozina amin'ny alalan'ny PADEV na ny programme d'appui et de développement des villes d'équilibre ity tsena ity, izay atomboka amin'ny fiandohan'ny taona 2024 ny fanamboarana azy. Miompana amin'ny fanatsarana ny tanan-dehibe hisian'ny fampandrosoana ifotony no antom-pisiany laminasa PADEV. Maro ny asa vita tamin'ny alalany izay nampahafantarina nandritra ny varavarana misokatra ny totosaina teto Toliara androany. Ary saoranay koa ny mpamatsy vola izay miara-miasa amin'ny ministera ka nahatotosa pavé maro isaky fokotany 20 mahery feno pavé gna Toliara eto. Mbo tsy nisy zany nandritra nazahoatsika fahaleovatena. Ary maro ny lala izay vita goudron eto an-tampon-tanànan'ny Toliara amin'ny fiaraha-miasa amin'izao ministera misy zao. Eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa dia vita ny dingana voalohany raha eto an-tanànan'ny Toliara manokana, dia hiditra midingana faharoa amin'ny fanatanterahana an'ireo ilay tsena anankitelo lehibe eto Toliara. Toy izay koa ny any Antsiranana sy ny any Fianaratsoa. Tsy mijanona amin'ny fananganana sy fanavaozana fotodrafitrasa, mitondra vahaolana amin'ny manoloana ny fitombon'ny mponina ny laminasa PADEV, tafiditra ao anatiny ny fametrahana ny drafim-panajariana ny tanan-dehibe, eo ihany koa ireo fampitaovana ny eny anivon'ny kominina sy ny fiofanana samihafa nomena. Isaoranay koa ny renforcement des capacités ary tena mampitombo ny fahaizany mpiasan'ny kominy aminay ato. Tsy vitany théoriquement avao fa nahatsamy pratiky, mahay mamboatsy goudron, mahay mamboatsy pavé, maro be ny raha hainy mpiasan'ny kominy amin'izao ary nampiakatra avo an'ity komina ity ny renforcement des capacités izay iarahantsika amin'ny PADEV koa amin'ny mpamatsy vola, nahatsamin'ny ressources humaines-nay, nahatsamin'ny finance, service finance mitombo be ny arkarena ato aminay amin'ny kominy. Dia ankoatra ny fanaovana fotodrafitrasa dia misy ihany koa ny tantsoroka izay natao tao anatin'io tetikasa PADEV io ho an'ireo commune enina izay andraisana sy nandray anjara tamin'io programme io. Tantsoroka izay entina hanamafisana ny fahaiza-manao fa indrindra hanamafisana ihany koa ny tena fitsinjaram-pahefana tena izy. Satria ny tanjon'ny programma dia mba ahafahan'ilay commune izay nahazo tombotsoa mba mahazo fahaiza-manao ihany koa sy afaka mifampiraharaha aorianao mivantana sy mitondra sy mitantana an'ireo tetikasa ireo fa ny an'ny fanjakana na avy amin'ny ministera dia mitady ireo lalana sy manamora ny ahafahan'ny ireo vondrom-bahoaka faritra ireo manatanteraka n'izay tetikasa izay. Afa-po tamin'ireo asa vita sy ireo andalam-panatanterahana ny mpiara-miominantoka Agence Française de Développement nandritra ny fidinana ifotony teto Toliara ny totosaina androany. Isan'ny tsidihana tamin'izany ireo fanamboaran-dalana maro atao eto an-tampon-tanànan'ny Toliara. Tsy mijano eo ny tetikasa anatin'ny famolavolana PADEV 2 ankehitriny ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany sy ny AFD. Et donc aujourd'hui nous allons préparer PADEV 2, nous allons discuter du projet PADEV 2. Ao anatin'ny fanomanana ny PADEV 2 izay izao miaraka amin'ny mpisehatra rehetra. Isan'izany ireo kominina renivohitra voakasiky ny laminasa sy ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany. Ny fiatombony taona 2024 no anatontosany ary misy ny tanjona lehibe kokoa ezana hotratrarina amin'ny alalany. Eritreretina ho ambony kokoa noho ny tamin'ny PADEV ihany koa ny vola entina manatanteraka ny PADEV 2, entina anatratrarana ny fampandrosoana ny tanan-dehibe ary anohizana ihany koa ny fanatanterahana ny PUDI. Afaka manohana ny tetikasa ihany koa ireo mpiara-miominantoka hafa. Le programme prioritaire d'investissement et donc de ressources financières permettant de les mettre en œuvre. Masitsivana dia amin'ity PADEV 2 aloha dia ireo commune izay efa niarahana ny asa tamin'ity PADEV an'ity no mbola itoizana iarahana miasa. Tamin'ireo commune enindreo mantsy ny telo ihany no naterahana fotodrafitrasa fa ny telo hafa dia ny fametrahana ny drafim-panajariana no iarahana ny asa taminy. Dia amin'ity dingana faharoa ity dia toizana zany amin'ny fanaovana fotodrafitrasa amin'ilay telo voalohany dia atomboka ihany koa ny fanaovana fotodrafitrasa amin'ilay
commune telo faharoa dia ny commune Tomasina zany dia Mahajanga ary Antsirabe. Mazava ho azy maha-programme azy dia maro lafo ilay izy. Ny foto-drafitrasa izay voamarina sy hita ao anatin'ny rafim-panajarianany ireo tanàna ananky enindreo no izany ho vatsiana vola. Ao anatin'izay foto-drafitrasa izay misy n'ilay programme d'investissement prioritaire na PIP an'ireo tanàna ireo. Dia tao anatin'io zany no niraisina ireo vatsiana vola anatin'ny PADF2 fa ho amafisina bebe kokoa ilay fahaiza-manao sy ny famindrana traikefa araka ny voalazako teo satria ny tanjona dia mba ahafahan'ireo commune ireo afaka ataona vitsivitsy mba ho maleo tena tanteraka ary ahafahany mifanaraka mifandahara mivantana amin'ireo izay mpiara-miombonantoka aminy tsiraray avy tsy voatery ny AFD ihany fa ireo mpiara-miombonantoka hafa ihany koa. Izay moa ilay lazake tena fitsinjaram-pahefana tena izy izay fanampiana azy mba ahafahany maleo tena na indrindrandrindra ahafahany mifanatrika sy mizaka tanteraka ny fanomanana ny hoavin'ny commune misy azy. Tsy aivina, tanan-dehibe miisa enina no misitraka ny fanamafisana traikefa sy fampitaovana amin'ny PADEV. Antsiranana, Fianaratsoa, Toliara, Mahajanga, Antsirabe ary Tomasina. Tentina 330 tapitrisa euro ny laminasa, 720 tapitrisa euro amin'izany avy amin'ny AFD raha toa ka avy amin'ny fanjakana malagasy ny 9 tapitrisa euro. Mpiasa ECD miisa 537 no niraisina ho mpiasa-panjakana raika eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany. Efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy izy ireo miantarandriana. Araka ny voasoratra tamin'ny teti-bola-panjakana taona 2024, nisy ny poste budgétaire andraisana ECD ho lasa ELD, ny teto anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany, miisa 537 ireo mpiasa tsiraikitra no niraisina ELD na mpiasa-panjakana raikitra. Tafiditra amin'ny ezaky ny fitondram-panjakana mikasika ny fijerenan'ny tombotsoan'ny mpiasa izao dingan'izao, omaly no nanolorana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy. Mba handraisana ireo mpiasa-panjakana tsiraikitra na ny ECD mba ho ELD. Ny antony dia mba ahafahan'izy ireo misitraka amin'ny mahazoany amin'ny tena mpiasa-panjakana azy, fa indrindrandrindra ihany koa mba ialana amin'ilay fiasana eo anivon'ny fanjakana nefa tsy afaka manana an'izay zo indrindra ohatra eo amin'ny retraite izay ireo mpiasa ireo rehefa tapitra ny fiasana teto anivon'ny fanjakana. Hiezaka ihany koa izay ampisehoana fa ilaina ny traikefa sy ny fahaiza-manao noho ny asa-panjakana satria nandalo sivan'ireo mpiasa ireo alohan'ny akana azy mpiasa-panjakana raikitra raha teto anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Ny politika napetraky ny ministera dia ny hoe ny asiana hiezaka manokana ho an'ireo augmentation en échelon ireo olona izay miezaka ny miofana sy manaraka fampiofanana mba ho tena ho maty anina tanteraka sy manana fahavononana amin'ny anateraka ny asa-panjakana. Nandalo sivana ireto tafiditra ho mpiasa raikitra ireto. Ny volana Novembre 2024 no nanaovana ny évaluation. Izany hoe miisa 1,7 ireo ECD tamin'ny fonctionnement teo anivon'ity ministera ity. Taorian'ny fandiniana mikasika azy ireo tsirairay, 520 no tsy voaray ary 450 sy 500 no niraisina ELD. Ho an'ny investissement kosa, 220 ny ECD nanaovana évaluation, 3 tamin'ireo tsy voaray ary 770 no lasa ELD. Iasa manerana ny nosy izy ireo raha ny fanazavana. Farany ny fanarahana tamin'izy ireo dia ny hoe tsy maintsy manaraka izay famindran-toerana na affectation izay tapaka ny fanjakana izy ireo eran'ny Madagasikara satria hiasa ho an'ny fanjakana no ny fanarahana tamin'izy ireo. Raha mpiasa-panjakana amin'ny ankapobeny eto anivon'ny ministera dia mbola tsy ampy na any amin'ny faritra io na eto anivon'ny foibe fa tsy maintsy mbola anaovana ezaka manokana. Raha tamin'ny heritaona ohatra dia hitanareo fa ny niveau 4 dia nanaovana fampiofanana nanaovana concours manokana dia efa niditra ny asa ihany koa ireo cadre raisina tamin'ny heritaon'ireo dia ny any amin'ny faritany mazava ho azy tena tsy ampy ary maro sampandrarahany no mbola ilana olona nampy sy amin'ny fitantanana azy amin'ny ankapobeny indrindra fa ny tombo moa zao nisan'ny faritra.
Ankoatry ny fanatanterahana izao toromarika ny filohan'ny repoblika izao, namafisina ihany koa niady amin'ny kolikoly amin'ny fampidirana mpiasa-panjakana. Ny ezaka nataon'ny fanjakana manokana dia ohatran'ny teto amin'ny ministera dia ny hoe natao mangarahara ny concours ary narana misy atsakany sy andavana izay fepetra mba tsy hisiany izay kolikoly izay. Manomboka izao koa raha mbola andray mpiasa-panjakana zany ny eto ministera manokana dia concours daholo na inona poste libre ka hoe aka ilan'ny fanjakana na mpiasa. Tsy misy tsony zany ilay recrutement mandeha arakaraka izay tiany ny talea na ny talea général na ny ministre fa tsy maintsy mandalo an'izay sivan'izay daholo izay mpiasa raha eto amin'ny ministera. Tamin'ny volana Jolay no nahazo IM ireo mpiasa ECD fonctionnement lasa ELD ireo ary rehefa nisitraka karama teny amin'ny tahirim-bolam-panjakana. Namafisy ny ministra tompon'andraikitra ny tokony hanatsarana izy ireo hatrany ny fomba fiasa amin'ny fanatanterahana ny asa-panjakana mba ahafahan'ny vahoaka misitraka tombontsoa amin'ny alalany. Lavomavao hafa kosa indray dia taorian'ny fahalaniny LFI 2024 nanambara ny pahay toe-karena fa nisehatra ny famokarana ny tokony ampitomboana ary tsy tokony azarina tolorona ny vahoaka malagasy io zany. Ao anatin'ny hetsika azo mafanampiana nanome ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny olona marefo teny amin'ny fokontany Andavamamba ny ministera ny amponina niaraka tamin'ireo mpiara-monantoka. Fotoana izay nanontany mpanao gazety ny amin'ny fomba fiasa sy ny fiovana eo amin'ny lafiny sosialy amin'ny taona ho avy. Noho ity sehatra ity nisonitra avroeny ny vola iasana araka ny LFI 2024. Hojerena manokana ny sosialim-bahoaka indrindra ny amin'ny taona 2024 misy mihitsy ny vola natokana ho an'izay sosialim-bahoaka izay. Manahoana ny mety fivana oharina tamin'ny teo aloha zany amin'ny sosialim-bahoaka ny fanatsarana. Isy ny fanatsarana ny amin'ny manomboka amin'ny taona 2024 raha oharina amin'ny 2024. Tsy ahivina 570 lavitra ariary ny vola natokana fanjakana malagasy iahina sy anatsarana ny sosialim-bahoaka tamin'ity taona ity. Araka ny teti-bolam-panjakana 2024 nampiakarina ho 13,700 lavitra ariary izany amin'ny taona 2024. Hatreto araka izany tsy mbola nazahoam-panazavana ny ministera amponina ny amin'ny mety ho fomba fiasa amin'izay sehatra ara-tsosialy izay. Fampitomboana avroeny maro ny fiovana sy fanatsarana andrasana amin'izany ho ny solombavam-bahoaka ary tokony aray maso ny fitantanana izany. Ka mino koa fa tena andeha araka ny tokony ho izy io satria tena any amin'ny resaka lafiny sosialy tena raha mahita fa sahirana amin'ny vahoaka ka mahatoky mihitsy mahatoky fa andeha araka ny antsakany sy andavany araka ny tokony ho izy. Ny fandriam-pahalemana ihany koa tsy azo adino fa tsy mandeha ilo fa raha ohatra ny vahoaka ka tsy ao anatin'ny filaminana zava-poana ny zavatra rehetra mba ahafahany mamokatra zany any amin'ny resaka lafiny vokatra zany ny tiako tenenana zany mba ahafahandreo olona reo mamokatra misimisy kokoa. Tokony ahompana amin'ny sehatry ny famokarana ahafahany isa-tokantrano manatsara ny sosialy no atao ny ampahay toe-karena fa tsy fizarana sakafo etsy raha tiana ny anatsara marina ny sosialim-bahoaka. Les dépenses de fonctionnement zao no dirany zareo satria apiakatra nombre na recrutement izy amin'ny herintaona à peu près 22 000 agents anoany angamba ny fonctionnaire ho recrutena apiakatra ihany koa izy etsy andaniny ny karama mampiasa apiena ihany koa izy ny droit d'assise ho an'ny produits pétroliers zany hoe presque secteur rehetra zany miankely daholo amin'ny les dépenses de fonctionnement any amin'ny les dépenses any amin'ny fandanina dépenses d'investissement na anampamokarana any zany tokony jery kokoa ny fitondran'ny fanjakana zany raha ohatra ka ty par rapport amin'ny les dépenses de redistribution na le fizarazarana le ataony amin'izao zany aloha dia aloha kokoa izy mahita hoe any amin'ny zavatra lavitrezaka à long terme zany no manao dépense fa tsy aty amin'ny zavatra fohy ezaka mo tsy mijery ny angle politique fa mety eo amin'ny angle politique fa amin'ny angle économique izy aloha mety misy faikely atsy miteny hoe tsy mety fa mety misy faikely. Hitony hetsika zoma fanampiana ho an'ireo fianakaviana marefo ary isandraka manerana ny nosy hoe ny teo anivo ny ministera amponina sy ny fiahina ara-tsosialy. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra antsika miliona dira antsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy ary.
data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Vaovao be! Andramny Gino Ice. Zay zava-pisotro manaleta hety vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrière jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Mandray vahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity androany ity mirahalahy zay mandray vahintsika miaraka amin'ny olona saina ny tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Araka nefa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao dia niaritra efatrandro ny salon de la créativité voatra izay karakarainy CCIA tafiditra ao anatin'ny famaranana ny fahazatotonany. Izay indrindra iresadresaka momba izay ny vahintsika amin'ity alina ity tompona andraikitra eo anivon'ny CCIA. Miarahaba tompoko tonga soa tanatin'ny fampahalalam-baovao. Inona avy moa no hita mandritra izany salon izany? Miarahaba nareo mirahalahy. Ny tao anatin'ny salon de la créativité voatra moa zany amin'ny maha hoe voatranazy dia mazava ho azy fa zavatra vita malagasy aloha zany no hitao. Ny lohahevitra hovizina amin'ity taona ity amin'ity andiany fahavalo ity dia mahakasika amin'ny fanodinana akora. Izany hoe ny hetsika rehetrarehetra mandritra ny salon zany dia fandraika amin'izay lohahevitra izay avokoa. Hitantsika ao voalohany indrindra mahasalo anazy dia hitantsika ao ny trano eva izay misy ao amin'ny 700 eo. Ny vokatra pratinao dia vokatra voafatina avokoa izay namaliny amin'ny teny baiko hoe critère izay nandraisana anazy. Hitantsika ao anatin'ireo trano eva 700 ireo izay resaka fanodinana izay na eo ny resaka asa tanana, ny sakafo, ny zavatra vita amin'ny hazo, ny hazan-dranomasina. Ankoatran'izay fanodinana izay dia misy ihany koa sampandram-panohana amin'ny resaka fampiroboroboana ny orinasa. Hitantsika ao anatin'izany ohatra ny CNAPS, ny resaka programa izay tohana amin'ny bady amin'ny resaka fanampianan'ireo mpandraraha madinika salatsalana amin'ny resaka fitadiavana lalam-barotra. Hitantsika ihany koa ny resaka fanomezana financement na fanampianan'ireo orinasa amin'ny resaka arabola dia hitantsika koa fa misy BOA mandray anjara ao anatiny ao. Mampiavaka ny voatra ihany koa dia misy ny resaka fampanantonana na fampiaonana na hoe rencontre B2B ositsika amin'ny samy mpandraraha miaraka amin'ny mpanjifa. Tsy voatery ny ao anatin'ny mpandray anjara amin'ny voatra ihany fa na ny mpandraraha avy aty ivelany ara dia sehatra anankiray izay natokana ho an'ny izy ireo ny voatra entina hampifandraisana anazy. Misy ihany koa ny atrikasa izay mifandraika amin'ny lohahevitra mazava ho azy ary ny tena izay tsy kely fa tena ngeza indrindra dia ny mampiavaka ny voatra amin'ny hetsika maro samihafa dia ilay concours izany hoe amin'ny mahavoatra anazy dia appréciena ireo mpapiranty aneo zavatra tsara hatrany hatrany amin'ny resaka vokatra, amin'ny resaka stand, amin'ny resaka packaging
dia rehefa manao voatra ohatrao zay isa-taona dia misy concours dia omena loha ireo manana vokatra tsara indrindra, ireo manana stand tsara indrindra, ireo manana packaging tsara indrindra. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ny salon voatra izany hoe miditra amin'ny andiany fahavalo ankehitriny. Inona no mampiavaka nyity andiany manaraka ity sy ny tanjona voizana ao anatin'izay? Ny tanjona moa zany amin'ny mahavoatra anazy na hoe créativité anazy dia indrindraindrindra mpahafantarana sy anehoana ny fivoaran'ny ny fahaiza-manao ny mpamokatra vokatra malagasy ary indrindra anehoana ihany koa ny fivoaran'ny kalitao ny zavatra vita malagasy. Tao anatin'izay fanamarihana ny fahazatotaonan'ny CCIA izay maromaro ny zavatra natao. Inona avy moa ny entina nanamarihana izay fahazatotaonan'ny ity antenimiran'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo ity? Ya, ny tena anniversaire ny CCIA moa zany dia ny 14 octobre. Zany hoe efa tamin'ny 2020 zany izy no feno 100 taona, efa nanomboka tamin'ny 2020 zany efa nankalaza ny faha-100 taona. Ny natao tamin'ny 2020 dia nanao ny fambolekazony raha natao tamin'ireo ministera PI zahay. Dia nanao ihany koa ny famezana mari-boninahitra ireo mpikambana voafidy sy ny mpitatana ny antenimiran'ny varotra sy indostria Antananarivo. Dia teo ihany koa ny fanaovana ny voatra andiany fahafito. Araka izany natao hanandratana ny vokatra vita malagasy ny salon tahaka izao. Hitanao ary mijery antsika ho tonga eny amin'ny Antanimena izay farana amin'ny sabotsy izao ity salon ity. Ya, dia manentana antsika zany indrindra isika mpanjifa tongava eny amin'ny stade Malakama Tamena fa ahita zavatra vaovao sy zavatra tsara vita malagasy isika. Tongava njifa ny zavatra vita malagasy fa izay no antoka ampandrosoana ny firenetsika. Ankasitrahana anao ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao nampahafantatra izay salon de la créativité voatra izay sy ny fanamaranana ny fahazatotaona ny CCIA. Veloma tompoko. Zay makasika an'iny fa famatsimbola mihoatra ny $700 no ilain'ny Madagasikara anarenana ny sehatra ny jona. Tsy voatrandraka araka ny tokony izany koa ny toe-karena manga eto Madagasikara raha ny fanazavana minisitra tompony andraikitra Michel Arnarzona. Tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ny toe-karena manga eto Madagasikara fa ny antotanisa 7 alina sy 4 taona ny vokatra an-dranomasina sy an-tanety azo trandrahana eto amintsika, hatreto anefa 730 isanjato amin'izay ihany no voatrandraka. Olana goavana sedrain'ireo mpanjono ny tsy fahampiny ny fitaovana. Nanlay matériel adéquat ireo mpanjonontsika eto Madagasikara ka hoe ho afaka hitrandraka an'ireo zavatra ireo. Satria raha ohatra hoe miresaka fotsintsika lay ton mila mandeha any amin'ny 40 km any anatiny any ange vao mahita n'lay bande de ton mandalo mandeha any amin'ny 50, 60, 100 km ka ny andehanana mpanjono miala aty andeha any lavidavitra tsy ny lakana kely iny no andehanana any fa lasa misy risque. Dia izay mahatonga antsika mamboatra n'lay pirogue amélioré. Oui, eo ihany koa ireo ina amity izy ny fanamboarana n'ireo pisciculture en cage, ny fametrahana n'ireo rizipisciculture, ireo pisciculture en étang sy ny sisa izay mila idée innovante satria mila voafehinao ilay biologie n'ilay espèce. Dia izay zany mahatonga antsika mila mampianatra n'ireo olona amin'ny alalan'ilay fisian'ilay centre d'excellence, centre de formation ireo zany mba ahafahantsika manao le transfert de connaissance. Ny antotanisa 320 isanjato ny vokatra an-dranomasina sy an-tanety eto Madagasikara no atokana ho an'ny fanondranana ary miantoka ny 5.5 isanjato ny arikarena VB. Miisa 2 amin'ny ankapobeny ny fanavaozana ho apetraka entina manarina ny toe-karena manga, fanavaozana izay mila famatsimbola mihoatra ny $700. Didina any ho any amin'ny 410 millions de dollars any ho any ny vola tadiavina. 410 millions de dollars, 450 millions de dollars. Raha anao an'ilay raha idéveloppé ireo zavatra le nitany saiko teo ireo zany ilay 6 complexe portuaire eto Madagasikara sy ilay 6 unités d'écloserie plus centre d'excellence. Zay zany vola tadiavintsika eto Madagasikara. Ao anatin'izay anefa dia manana $1 million de dollars eo tsika izay ressources propres internes io $1 million de dollars io. Afahantsika midémarrer manomboka sahady amin'ny alalan'ny fametrahana chambre froide anakefatra sy ho fametrahana ihany koa fanamboarana ihany koa pirogue amélioré na koa hoe lakana izay manarapenitra.
Amin'ny velaran'ny sisin-dranomasina mirefy 105 kilometatra, ny zone économique exclusive mirefy 4,8 kilometatra tora-droa, renirano miisa 7 izay mirefy 7,5 kilometatra ary farihy mirefy 5,7 hektara. Asa 3 hetsy no vinavinaina hiforina ary volatra amin'ny 2 miliary ariary no mampidiry ny sehatry ny jono ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Anomboka amin'ny taona 2022 dingana faharoa amin'ny fanatanterahana nitetika Salalakely Tora. Tanjona amin'izany moa ny fametrahana foto-drafitr'asa miisa 520. Abraham Randriamanana. Commune miisa 20 ankehitriny no misiraka nitetika Salalakely andian'ny fahatelo sahany eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Isan'izany ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo commune ao anatin'ny distrikina Ambohidratrimo, ny distrikina Atsimondrano sy Avaratrano. Anomboka ny fiandohan'ny taona ho avy izao ny fanatanterahana ireo fanamboarana ao anatin'ny dingana faharoa nitetika raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Vina ny fametrahana ireo foto-drafitr'asa miisa 100, anamorana ny fivezivezen'ny mponina ary foto-drafitr'asa miisa 520 ho an'ny fitandronan'ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Ankoatr'izay, tanjony tetika Salalakely andian'ny fahatelo ihany koa ny fanomezan-danja ireo commune eo amin'ny sehatry ny kolontsaina sy ny fizahan'ny tany amin'ny alalan'ny fanatsarana ny endriky ny tanàna. Voalohany indrindra aloha dia manampy betsaka ny commune amin'ny fanatanterahana ny foto-drafitr'asa ny fisitrahana ny Lalakely tahaka an'izao. Fa faharoa ihany koa dia anisan'ny mampitombo ny lafiny ataontsika hoe filaminana na ny resaka sécurité zany eo amin'ny tanàna anankiray satria ny fisokafan'ny lalana tahaka an'ireny dia anisan'ny mampisokatra an'izay resaka sécurité zay eo amin'ny tanàna aloha. Fa ny farany indrindra dia ny fipetrahany ataontsika hoe fahadiovana ihany koa sy ny fifaneraseran'ny mponina ao anatin'ilay tanàna rehefa misokatra tahaka izao ary ny Lalakely ireny. Mitentina 20,20 tapitrisa euro ny famatsim-bola avy amin'ny AFD na ny Agence Française de Développement sy ny vondrona Européenne ho an'ny fanatanterahana nitetika Salalakely andian'ny fahatelo izay nanomboka ny taona 2022. Tosika ho an'ny commune ny fisiany tetika toy izao ahafahana mamaly ny filan'ny mponina raha ny fanazavana. Notanterahina androany teny Ambomahitsy ny fivoriana fampahafantarana niarahan'ireo comité de pilotage nitetika Salalakely izay ahitana ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany, ireo mpiara-miombonanoka sy ireo mpisehatra voakasiky ny tetikasa. No mafisina nandritra izany ny fanentanana ireo tompon'andraikitra eny fotony ny amin'ny fanaraha-maso sy fikojana ireo foto-drafitr'asa vita fanamboarana. Nankalazaina omaly kosa ny andro iraisam-pirenena edina amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy ho fanamafisana ny ady atao amin'izany eto Madagasikara. Apetraka ny fitsarana amin'ny teti-vohitra ka atao Andratsilava. Raha ny atotanisana voaka ny firenena mikambana, vehivavy iray isaky ny 7 minitra no iaran'ny fanolanana na ny fikasana an'olana manerana izao tontolo izao, ary vehivavy iray ao anatin'ny 3 no iaran'ny herisetra. Ho an'ny Madagasikara manokana, tohizana ary amafisina ny hetsika iadina amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Pitsara miisa 700 no efa natokana andray an-tanana ny raharaha mahakasika ny herisetra. Ny natao zany dia rehefa hino fa misy zany trangan zavatra izany dia avy hatrany mandray ny fepetra fanandrify azy ny fampanoavana, tsy maintsy tonga dia entina eo anivon'ny fitsarana ary matetika dia mangataka foana izahay famonjana vonjamaika. Mangataka koa izay ny fampiarana ny sazy entitra mahakasika an'izany mba ho fanovana ny toe-tsaina, mba ho fanovana ihany koa zany ny fomba fitondranteny eo anivon'ny fiarahamonina. Ankoatra ny fandraisana tanana avy hatrany ireo tranga, misy ihany koa ny fampianarana sy ny fanentanana atao ary rosoana ilay antsoina hoe audience foraine na fitsarana amin'ny teti-vohitra. Mba ampifanantonana ny rafim-panjakana amin'ireo vehivavy izay niarany herisetra dia misy ny tetikasa vaovao ho apetraka izay iarahana amin'ny ministeran'ny fitsarana. Ametrahana ireo tribonaly na audience foraine any amin'ireo toerana lavitra sy mitokamonina. Izany dia mba anafainganana ny fitsarana an'ireo izay mpanao herisetra ka aoka mba tsy lefitra manoloana ny tsirariny ny fitsarana. Ny faniriko dia tsy andro fankalazana fotsiny ny andro anio, fa anao ny ezaka rehetra isika amongorana ny herisetra isan'andro. Mbola maro ankehitriny ireo olona tsy samy teny maneho ny fijaliana iaretany. Mbola mahazo vahana ny herisetra na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny. Mila hovaina ny fomba fisainana ary tsy vahaolana ny herisetra na ara-batana na ara-tsaina na ara-nofo na ara-bola sy ny maro hafa.
aok'izay ny herisetra. Lavama hafa kosa indray dia mahakasika ny teti-bolona mpanjakana ho an'ny taona 2024 izay voalany tena nivon'ny anteny miram-pirenena tamin'ity herinandro ity ny adevitra sy ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny fandarana ankitso-po androany eto amin'ny Kolo TV. Araha ny santionany amin'izany. Dia eo koa zany gaga ihany koa zay amin'ny solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra hafa no Antananarivo hoe nareo koa ne zany tena manaiky an'ilay fivangongona fahefana sy vola eto Antananarivo fa nefa io zavareo tokony haparitaka fa tena mivangongo eto Antananarivo daholo na ny vola na ny fahefana dia manateny zay fa rehefa tonga ao amin'ny loolona izy io dia mba hiova satria ao ny solotenanay moa zany na dia tsy misy chef de région arany fa mba hanao amendement zareo hoe tsy mety mihitsy 95% amin'ny sivifolo isanjato vola ao amin'ny fanjakana folobe avokoa dia zara raha misy ray fango 10 isanjato zaraina ho an'ny commune eraky Madagasikara. Ny makasika an'io teti-bola io dia nisy any ny fampiakarana amin'ireo subvention ny commune. Ny zavatra tiako tenenina araka ny tenenina namana toavina teo dia mivangongo ty ny fahefana na ara-toekarena na ara-politika. Ny ty fanjakana ty efa miezaka mandeha sikelikely amin'izany na dia tsy asika hoe sy dia goavambe fa raha ny tena izy eny raha ohatra ka nieritseritra anay any amin'ny faritra namana toavina dia ny olona lampandrenan'io misy ny mila kitihana. Izay zany nieritseritra anay hoe andao ary io olona lampandrenan'io no kitihana dia sady misy transfert marobe fa alefa aloha ny transfert politique amin'ny fizakategna isa-paritra dia alefasy koa moyen ary président Razuel dia fa manomboka mametraka sikelikely azy io ekeko marina ny teny efa maire izy misy ihany koa mpanolosaina lasa ministra fa ity zavatra ity moa zany sy atao magie abracadabra hoe tonga dia tsy dia tonga dia mivadika aty fa sy maintsy mandeha sikelikely eo. Tontolon'ny zavakanto kosa indray dia nitoloran'ny fédération iraisam-pirenena ho an'ny fizantany ny médaille d'or des arts et de la culture internationale ny chaîne sy dinaizy. Fanomezam-boninahitra azy ireo manoloana ny fanandratana ny zavakanto sy ny kolotsaina malagasy amin'ny sehatra ny iraisam-pirenena no antonony izany fanadina. Atao Tomasina ny lanonana fampisalorana ny medaly volamena iraisam-pirenena na ny médaille d'or des arts et de la culture internationale miisa roa ho an'ireo mpanakanto mpivady malagasy Chaina sy Denise laharam-boninahitra izay natolotra ny comité international des arts et de la culture ho fakasitrahana azy mivady amin'izaka vitan'izy ireo amin'ny fampiakarana ny lentan'ny mozika malagasy ho amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Any Madagasikara ilay medaly volamena izay natolotra hoy Chaine noho ny fanohana ny mpankafy malagasy azy ireo. Ny afatra ho an'ny mpankafy moa zany dia fisaorana tsy hoe afaka fisaorana ary mbola magnasa anareo anohana satria izay tsy mahavita tegna raika izy koa zay na dia tsara be karakory feo sy ny hira ary ny texte ataonay raha tsisy nareo magnotrona tsisy dikany raha ataonay dika dingana araiky mandeha agny amin'ny lavidavitra kokoa satria mbola aminahy izy koragno teo fanombohana zao fanombohana hoagny amin'ny fifampitadiavana pira zay efa tsara ofa na rehefa efa ary fomba agny ivelany agny regny vonona zahay efa mitady amin'izy regny satria managna ny mahatsapa-tegna hoe namenjagnahary talenta dia tsy magneky raha ohatra ka tsy afaka mampiseho an'izany raha zany isologna tegna antsika jiabijiaby. Isan'ireo masotsivana nojerena amin'ny fanolorana ny médaille d'or des arts et de la culture internationale ny fisoloan'ireo mpanakanto tena ny firenena ny aviny. Isan'izany ireo seho sy sehatra samihafa nisogadiana ny Chaina sy Denise teto an-toerana indrindra ireo tany ivelany. Ny fédération iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany tamin'ny alalan'ny siaka na ny comité international des arts et de la culture kosa no nanapa-kevitra ny hanolotra ny medaly volamena ho azy ireo. Fa maninona no Chaine sy Denise satria izy ireo dia manana traikefa iraisam-pirenena ary manana ny antso manokana isolotena ny Madagasikara any ivelany toy ny any Frantsa sy États-Unis sy ny maro hafa. Eo koa ny mahampivady mpanakanto azy ireo.
hitanay araka izany fa izy ireo no anisan'ny masovon'ny Madagasikara mendrika eo amin'ny setra iraisam-pirenena. Voalohany tamin'ity taona ity no nisy ny mpanakanto malagasy ny sitraky ny médaille d'or des arts et de la culture internationale nanamafy ny filohan'ny fédération iraisam-pirenena ho an'ny fizahan-tany ny tohizan'ny fanohanana ireo mpanakanto malagasy ary ny fanolorana azy ireo ny mari-boninahitra eo amin'ny sehatry ny zavakanto. Mitohy kosa ny famerenana izay tanterahan'ny tarika mahaleo sy ireo mpiara-mihira amin'ny fanomanana ny grand concert VIP eny amin'ny Caribe Hotel domaine manerinerina fampisehoana izay tanterahana sabotsy sy ho avy izao io nasaina. Mandeha ny famerenana ho fanomezana fahafaham-po ireo mpankafy ny tarika maleo izay anatanteraka ny grand concert VIP ny sabotsy izao eny amin'ny Caribe Hotel domaine manerinerina manomboka amin'ny 3 ora folakandro. Damasi Bekoto hotron'ireo mpiara-mihira aminy no iantsehatra amin'izany. Io tsika mahita azy rehefa tonga antsika dia mahita hoe zao hira firy le izy fa ny zavatra azonay lazaina dia ohatran'ny io farany zay mahazo lazaina zay eto Antananarivo aloha eto Antananarivo io farany zany reto dia ny hira zany tsy mitovy amin'ny nataonay fa misy fiovany dia ny zavatra anankiray koa zay be koa toa fizarana voalohany mirevy ny hirandro maleo zay lasany manatanteraka an'le hoe fampitakafatra navelany-dralahy dia toy izany iranay roalahy zany ny hiram-bandy amin'ny fizarana voalohany dia amin'ny fizarana faharoa misy an'ireo taranakay izay namaly ny antso dia ireo zay mpitendry mozika manosika le rehefa maleo zany nanampy anay be koto amin'le valikafatra le hoe nareo ve janona sy araka aminay. Ankoatra ny hira isy ny afindasy fakanasary sakafo sy zava-pisotro maro samihafa eny amin'ny Caribe Hotel domaine manerinerina amin'ny fotoana io mbola misy saingy efa vitsy ny tapakila raha ny fanazavana. Somary mihetsiketseh ihany tsika amin'le fividianana tapakila so dia tratra ny ohatrany tao tsamanitra indray hoe rehefa tonga ny fotoana hividianana le izy dia lany le izy ka tongavany amin'ny Caribe Hotel ao Analakely. Faharoa koa ho an'le olona nieritreritra hoe andro hariva io namana tsy nijery lera tsy andro hariva io fa atoandro manomboka amin'ny 3 fa tsy manomboka amin'ny 7 sasany tompoko manomboka amin'ny 7 izy io fa manomboka amin'ny 3 tolakandro zay zany ny ravana zany zay le lazaina hoe firy ny hira tao dia hoe arakaraky ny fiakatry ny fiantanam-pontsika rehetra zay ho avy amin'io andro niaraka aminay an'izao fotoana zao ny ankizy taranazaraydalana fa ny masoandro maty mampalahelo. Ndrembava kosa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nahitana karazana variant Covid-19 vaovao omaly atao Afrika Atsimo. Aretina izay aingam-pifindra raha ampitaina amin'ireo karazana teo aloha raha nambaran'ireo tompon'andraikitra manoloana izany dia nahaton'ireo firenena Europeana ny sidina rehetra avy any Afrika Atsimo. Dia izay indray mamahana vaovao tamin'ity androany ity angasanao nanaraka izany soafa tsarado alto.
Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.